Fama ministra Piaha Nandremato Antelma Rapara ny ministra ny fiompina ny tanàna ny Vatovavitovinany dia nanambara ity ministra ity fa efa miravina ny tsy fitovikevitra teo amin'ny mpikambana tao anatin'ny HVM tao amin'ny tanànan'ny Manakara tao anatin'ny fifidianana roa izay nitanterahana farany teo teto amin'ny firenena. Tazao manaraka izao tsara ho fantatra mahakasika an'izay. Ny eliny feo fa somarin'ny korotana ny antoko HVM ao amin'ny distrika Manakara taoriana nanendren'ny filoham-pirenena Nandremato boto manova tsara ho lasa olona. Nitondra fanazavana mikasika izay indrindra Nandremato Raparany Antelma ministra coach HVM amin'ny faritra Vatovavitovinany iny. Voalohany ny fanendrena ny loholona dia efa prerogative ny filohan'ny repoblika araka ny fantatsika tsara dia izy no nomeny lalam-panorenana an'izay pouvoir izay. Faharoa manaraka an'izay dia ny filohan'ny repoblika ny manana ny paramètre rehetra, paramètre de prise de décision amin'ny olona ho tendreny. Io zany tsy misy hoe amin'ny alalan'ny sentiment na amin'ny alalana paramètre anankiray fotsiny ny andraisana ny décision. Efa milamina ny toetra raha any Manakara amin'izao fotoana izao ho hatrany Nandremato Raparany Antelma. Fanozarain'ity ministra coach HVM ty milina fanoratana kosa ireo commune misy 540 ao amin'ny distrika ny Fanadina. Tonga nandray fitaovana tetsy amin'ny ministera fiompiana etsy-Pandrinomby ireo be an-tanàna nahazo tombontsoa tamin'izany. Misaotra ny filoha national ny HVM ny ministre d'État Rivo Rakotovao fa tamin'ny fidinana tany Manakara dia nanome toky izy fa amin'ity herinandro ity dia tsy maintsy ho tanterahana izay fampanantenana izay. Io zany ny machine écrire ho an'ny commune tsirairay ao anatin'ny distrikany Fanadina ho fanatanterahana an'izay fampanantenana nataony filoha national ny antoko HVM izay dia tao anatin'le izy moa zany nisy zavatra sahala amin'izao raha nandeha ny fiaonana tamin'ireo be ny tanàna rehetra tamin'ny fotoanandro mbola tsy nisy propagande dia efa nisy izay vinavina ny HVM izay anolotra ny machine écrire. Tsy nasiana fanavana ara-politika ireo be an-tanàna nazo reto milina fanoratany reto ho hatrany Nandremato Raparany Antelma satria lahara-pahamehana dia iray ihany ny fampandrosoana ny fotony amin'ny alalan'ny fanomezan-tany nareo commune ambanivohitra.